Tompoko lasy tompoko vavy fitoatin'ny fandaharana izay andraisana ny vahiny eto amin'ny TV Presse Madagasikara tsika amin'izao fotoana izao dia tsy iza akory fa ny filoha nasionaly ny TMM Andriamatoa Rantenanina Jocelyn Falson miarabanao nanaiky amin'ny fanasana tompoko. Valory tena angamba dia miaraba anareo amin'ny TV Presse izay manasanay amin'izao fandaharana manokana izao izay hitany vahoaka malagasy sy izao tontolo izao amin'ny fampitana ny hafatra sy ny etahitanay vahoaka malagasy. Ia, vaovao voaingana ary isan'ny nanaitra ny sain'ny mpanara-baovao ny mahakasika ny fanovana ny ampahany amin'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ny Saint Christian ny fahitany ny TMM izay fanovana izay. Ny fahitanay an'ilay fanovana ny ampahany amin'ny gouvernemanta omaly dia sotra be. Ireny zany no hitan'ny Prime Ministre sy no hitan'ny filoha Rajoelina olona telo fa tsy nahomby tamin'ny fitantanana ny gouvernemanta nandritra ny tombany enjaka tao anatin'ny enim-bolana. Fa raha anay vahoaka malagasy kosa nefa dia tokony mbola mihoatra an'ireny ny ministra tokony ny esorina satria dia fantatra sady hita maso hita-boky hita-pirenena fa misy amin'ireo ministra sasany izay miara-dalana amin'ny président ankehitriny no tsy miasa ihany fa toa miasa mangina ho an'ny fianakaviana nga sa miasa mangina ho an'ny namana. Fa raha ny tena adiadian'ny président ihany Rajoelina fonovonanao propagande lasaka ho filoham-pirenena izy dia hoe olona vonona hiatrika iady sy hiatrika an'izay asa mafy ohatrehany ho fampandrosoana ny Madagasikara zay no zavatra nampanantenaina ny vahoaka malagasy. Nefa raha ireny moa zany nitazan'ny filoha fa tsy niasa dia ireny zany manaiky zay ireny zany tsy niasa fa ho hitasika ny indray ho avy ny mois de janvier ho avy ny mois de février anoloana indray izy arevana tombana indray ho an'ireo izay efa teo aloha. Ny fahitanareo TMM hoe tena ava ny karazana olana misy eto Madagasikara amin'ireo tsy fahombiazana nisy teo aloha hoe zany ny fametrahana an'ireo vaovao reo. Lesy fahombiazana teo aloha nisy tokoa ary sy ireo ministra ny soronareo ihany no nahitana sy fahombiazana fa mbola misy be da be fa izy le resako teo reo aloha ny sorona aloha zany dia satria sy remaniman ny zavatra nisy fa mini remaniman zany fanovahana amin'ny ampahana olona visivisy roa telo efatra ny tiana nampidirina donc sy remaniman zany ao anatin'ny gouvernemanta roa amby roapolo dia manaiky isika izay fandamina ny président Rajoelina satria i président zany no manaiky ny manome baika an'ireo olona reo miara-miasa amin'ireo olona reo. Isan'ny hoe niteraka resabe tany anaty tambajotra sy ho an'ny mpanara-baovao ny amin'ny nandrandrain'izy ireo ny anesorana ministra sasasany izay hoe tsy nahomby izay na hoe niteraka disadisa moa zany tao anatin'izay gouvernemanta ny Saint Christian zay ny ministra ny aty-tany ary teo ihany koa ny fitakian'ny solombavambahoaka sy ny olona sasasany amin'ny hoe tokony hametram-pialana ny ministra ny serasera. Ahoana ny fahitany ny TMM zay? Ny fikambanana tanora mizoro an'i Madagasikara izay fikambanana nanohana feno any président ihany Rajoelina dia sotra be. Tena misy ministra kosa aloha tokony ho fanampin'ireo ministra miala ireo ary misy amin'ireo ministra miaraka amin'ireo ary dia tsy malala afa-tsy ny namany dia ny havany dia ny fianakaviana ary manango-karena ho azy fotsiny hanomana ny tere manaraka nga raha zay ny azo ilazana anazy fa izaho dia tsy miditra loatra tsy miditra lalina amin'ny resaka fomba fiasan'ny ministra ny anatiny ihany fa io moa raha ohatra ka mpandrosan'ny Madagasikara ny tena atondiany eo dia tsy tokony reny azahoana fitarainana amin'ny voaka malagasy reny ny zavatra nisy tamin'izareo fa tokony ny fahazahoana fahafahapo fa matony ny vahoaka malagasy matony ny olona mandefa ny zava-misy ena amin'ny tambazotra serasera sy ny vaovao dia mety misy antony ihany ao fa matoy ny président ihany Rajoelina sy ny prime ministre Saint Christian sy nanala azy ireo dia misy antony ihany koa anefa ao fa atena isikany fa ho avy ny tena remaniement afaka enim-bolana indray dia atena isika fa tsy ireo olona reo tsony no anisany andavitra ny gouvernemanta fa mba ho tonga saina amin'izay ny filoha sy ny prime ministre hoe efa tsy mety tsony tery-zalahy alao mba ho soloan'olo hafa indray ny plasinareo fa ampy zay ny tantananareo sy nanangonanareo arena tamin'ny ministra izay nametrahana anareo eo.
Misy koa ireo karazana hoe fanakianana na fitakiana ireo antoko-mpanohitra sasany indrindra moa fa tamin'ny herinandro ity misy ny amin'ny hoe tokony ametra-pialana ny prime ministre fa tsy mahomby ilay fitantanana ny firenena. Eo anatrehan'izay ahoana ny fijerinareo an'io? Ho anay fikambanana TMM manokana dia sotra, tsy mbola zao ny fotoana tokony hanovana ny prime ministre. Politika zany, ary politika ny olona te azo seza, fa raha te hitady an'izany hoe tombotsoan'ny Madagasikara zany miasa ny prime ministre ny fahitana azy, na dia mbola tsy mipakana anaty vilaninay ary ny asa zay nataony fa miasa izy ho an'ny vahoaka malagasy 5 tapitrisa. Ary matoa ny filoha Rajoelina mbola mitazona anazy eo, aza adino fa ny prime ministre Tsay Christian dia prime ministre de consensus tamin'ny fanonganana ny filoha Hery Rajaonarimampianina tamin'ny avril 2018 jusqu'androany izy mbola eo dia hitan'ny président zany, ary io olona ny président ary fantatry ny raisam-pirenena ary fantatsika vahoaka malagasy ihany koa, ary fantatra anay mpanao politika ihany koa fa olona manana crédibilité avy any ivelany io rangahy eka. Raha ho anay manokany dia mbola manana finoana, manana fanantenana hoe aleo aloha izy hiasa, fa naizana zany kosa nefa dia ety am-piandohana dia efa sotra be ny anahako. Zany hevitrako za falson manokana hoe tsy tsara amin'ny président Rajoelina koa no mitazona ny prime ministre io mandra-patapitra ny mandany, satria sotra be ny antony io ihany ny adversaire-ny matanjaka rehefa avy eo. Fa naizana zany nefa mbola sy fotoana tokony hanesorana anazy zao mbola ho avy ny fotoana ahafahana manala azy. Eo an'le hoe kitranatrano na havana ao anatin'izay fikambana ao anatin'ny gouvernement zay tena hoe tsy mitanila na tsy mitongilana amin'ireo isa-paritra ve le gouvernement misy ankehitriny? Mahisy be ny lazaka an'iny, misaotra betsaka anarena metraka an'le fanontaniana zanaka ny faritra aho ary zanaka ny faritra ny Fianarantsoa, faritana sy Masinanana, district ny Faravangana. I président Rajoelina zany tsy fantatra na ny mpanolo saina ny manipoditra akondro manome pot de banane, na i président Rajoelina misy no mafiloha ho anatin'ny fametrahana olona ho amin'ny zanaka ny faritra. Fa raha ny fahitana azy sotra dia zao tokony ho ataon'ny président Rajoelina ray isaky ny région ny ministre mipetraka eo, fa sy natao hoe eto Antananarivo ny 70% n'le ministre. Fa io dia animban'ny président raha sy miovy fomba fiasa io afaka roa na 3 taona anisy animba anazy io any amin'ny mandat manaraka. Nefa izahay mpanohany, izahay miara-dalana aminy dia manantena hoe tokony mbola tafiakatra izy any amin'ny deuxième mandat. Ka dia ozy izy ay manafatra androany hoe président Rajoelina mba zareo ihany ny ekipa, mba zareo ihany reo ministre reo, marina fa malagasy raha ihany reo na ny avana amin'ny sisina, na ny avana etapovoana, na ny avana atsimo, na ny avana sinana, na ny avana avaratra, na ny avana andrefana, malagasy raha ihany reo. Fa sy zareo hoe aiza ny metimety kokoa ahafahanao mahazo olona rehefa amin'ny fifidianana manaraka eo. Sao dia animba n'ilay propagandy rehefa aveka tokony ho jerena ihany zany amin'ny gouvernement manaraka eo, fa ity moa efa vita. Ka zay zany dia mangataka manjanaka ny faritra anay ny anomezana ministre raisaka ny région 12 zao ny ministre ataovy raisaka ny région mazava vita, tsisy ady hevitra tsony. Sotra tompoko amin'izay fanontaniana zay. Ny TMM moa zany isan'ny nanohana mavitrika ny fisiany zao fitondrana mijoro ankehitriny zao amin'izao fotoana zao, nefa karazany lasa somary akilabao ihany ireo niara-nanosika na nametraka ny filoha amin'ny toerany, fa saika ireo karazana antsoina hoe zay mahay mitabataba sy mahay miresaka ihany no tena mahazo ny avaram-patana amin'izao fotoana zao. Ary somary mangina mihitsy ianareo mpanohana, inona tompoko ny tena hoe antony mahatonga an'izay? Misaotra betsaka amin'ilay fanontiny, tena nangina izahay mpanohana. Ny antony ny olona nitohananay dia sarotra be nanohatra anazy herintaona ty aoriana. Ny zava-misy ao anatin'ity nitondran'ny président Ian Rajoelina ty tao anatin'ny herintaona sy tapan'izay dia ny piso lelaka daholo ny tena nahazo toerana ao anatin'ny fitondrana io, na eo anivon'ny kabinetra izany, na eo anivon'ny staff zany, na eo anivon'ny présidence izany, eny na eny anivon'ny primature sy ny ministère maro sambihafa. Be da be ny fikambanana nanohana sy nanosika ary nandany vola sy nanao hery na tonga ny président eo, marina fa nisy ny ezaka nataony. Fa ireo olona reo zay nandany ihany sy nandany vola, nandany fotoana, zay nitondra banderôly
zay namoaka poste amina fametahana fisy sy carburant dia anisan'ny tosika anankiray ihany koa nanosika ny président ho tonga filohan'ny république ny Madagasikara. Anisan'ny TMM nanomboka tany amin'ny 2018 mbola talohan'ny 2018 koa raha ny tena marina mandraka ankehitriny na ny filohany zany fikambanana zany ary filoha nasionaly zany fikambanana zany ary sa mbola tafapetraka na eny Ambosorohatra na eny amin'ny primature na eny amin'ny ministère aso avy zany ataony amin'ny président Rajoelina dia sotra hoe jereo ireo ekipanao rehefa misy aminazy ireo titena tsy malala fa sy ny havany tsy malala fa sy ny namana izahay anefa niady nanoana namoaka posy mbola eto izahay ary mbola manoana zay président fa zao raha zao fomba fiasanao sy ny ekipa zao ny toy dia antenainay fa ho sarosarotra ny atongavana amin'ny deuxième mandat afaka efatra taona raha sy miova faran'izay malaky zao fa izahay anefa dia mbola manome toky mbola manoana zato isan-jato ary mbola sy miova amin'ny hevitra fanohananay izahay fa na izany na sy zany kosa nefa mba zareo ihany ireo pisy lelaka ireo mba zareo ihany ireo olona nanarasy zay niady taminay ireo nefa izy ndray no mijesy taminay ankehitriny hoe ay zary nareo zao fa zay ty efa ty ananina ka dia ozy izy zay hoe asakasaka ny président Rajoelina zany ny tsisa izery hoe misy olona tokony ho ilaina any indrindra ny leader na association rehetrarehetra zay nanao ny viveriny aina nandany vola nanoana ny président ny tenako moa dia tena samy teny hoe mba zareo ihany ny vidéo tanany vivay sy ny télé ravavy avy za zany tonga dia samy tenan'izany fa nisy tena nagnano zay ho afaka ao fa hatreto mandry matofoloha mbola sy nahazo seza mbola sy nisy ny antso neny fa na dia kabinetra kely na ministra ery ary ka dia ozy izy zay hoe tsy mitady seza ny TMM fa matomanao politika manoana olona anankiray ho tafiakatra filohan'ny république dia miandrandra ny anjara biriky tokony ho azy inona ny atony angalako ny vola teposikatira sy andrandra ny seza tokony ho azy koa rehefa avy eo ahoana koa ary ny afaka anampanazy rehefa amin'ny efatra taona manaraka eo raha sy mahazo seza ao raha sy misy tokony afahako apoy afahako manoana anazy sotra be ny anay nanoana izahay hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany ary mbola manoana zay raha itianao manda voalohany ty ary mbola sy miova hevitra fa na izany zany mba zareo ihany ny ekipa tena nanao zay faraheriny tamin'ny fanohanana an'ny filoham-pirenena io ny rakatonatsika ny fiaranana ma ao anatin'ny amiana ara-pahasalamansika inona ny anjara biriky sy ny anraikitra no raisiny TMM teo anatrehany ty valana retiny ty ny anjara biriky ny raisin'ny TMM dia azadiny fa ny TMM dia miparitaka amina distrika 420 eto Madagasikara be da be ny anjara biriky nisy tamin'ireo TMM tany amin'ny distrika reo no nijara kasibosy zay aloha zany teo amin'ny amiana ara-pahasalamana fa atao anatin'ny amiana ara-pahasalamana ihany koa zay nanaovan'ny TMM ny asa sosialy goavana be dia teto amin'ny Aitrano tesa 67 hectare ny tamin'ny volana roa volana lasa iny zay nitondra sosialy ny TMM nanapany vahoaka Maitrano nitondra lamba firakotra nitondra lamba fitafy izay ny isa 700 sy 10,000 ka dia ozy izy zay hoe miasa ny TMM miasa manoana ny fitondrana ary miasa manoana mahasa sosialy izay ny mahafikambanana anay ao anatiny zay fikambanana zay ya isaorantsika moa zany ny filoha nasionaly TMM Andriamatoa Falsorantenaina Jocelyn naiky tamin'ny fahivahinianana teto amin'ny TV Presse Madagasikara teny farany ya ny teny farany angamba dia sotra mbola manome afatra ihany zay ho an'ny président sy ho an'ireo ekipan'ireo manoana anareo izahay ary miara-dalana aminareo izahay ary tsy mivady belirano aminareo izahay fa ozy izy zay hoe mba zareo ihany ny fikambanana zay tena nanao faraheriny tamin'ny fampandaniana ny président Rajoelina azo atao sy botanana izahay azo atao akilabao izahay fa mbola ifampitaditsikany ary mbola ilainareo izahay afaka 3 na 4 taona ka dia ozy izy zay hoe eto zahay mbola manome toky ary mbola manome sodrano ny avitan'ny président ny mandat ao anatiny zay 4 taona zay bakasitraka tompoko dia izay ihany koa tompony lazy tompoko vavy ny manakatona ny fiarahantsika mametraka ny mandrapitafa sy mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray tompoko